Rizatovo palimbiny anarandra ianareo zao no andro raty sary itsangana fazana kigasikara rizatovo palimbiny anarandra ianareo zao no andro raty sary itsangana fazana kigasikara ianary tompoko lasy tompoko vavy soditsodika raha ilovy rimorimo andeha amboromanga manitra vonifanja ny sioka fa mahatsara vahiny zao takariva zay iona ny ankoay aminareo mpanaraka sy mpankafy ny fandaharana havotafo rehefa alady ariva tahaka an'izao anio alady fa 3 ny volana oktobra 2024 sady mivantana anao narahanao anay amin'izao fotoan'izao ety amin'ny trano fitenenany Cool TV FM dia ataony soavatsara ten'Andriamanitra amintsika rehetra samy salama mifankahita soamatsara indrindra ihany keo amin'izany dia mirarika mirary manirika maniry mba hanana ny fahasalamana tonga lafatra herentozaka herena tambo indrindra ihany keo amin'izany dia hoambinin-draro andaira-tsodrano isika menakavy ny bevoka anao mora ny latsaka tany ho tonga taizany kely ho tonga taizany lehibe ho tratrantitra fa ity indray le fotoan-dehibe zay atao hoe ankobe mazaka ny atsasany mpapangosasaky ny vorona tapany be nonera ny silany tsatakalony manontolo hanarahanao anay atao anatin'ny fandarana havotafo hasina sy vohitra tantara sy fomba miaraka amin'ny ankoay fa voalaza teo ihany mazava loatra rehefa lady ariva tahaka an'izao dia sarasara tsy ambaka tompoko lafy nanitra mahafinaritra manimanitra tompoko vavy afaka mifanatry tava isika rehetra amin'ny fotoana tahaka an'izao rehefa nomen'Andriamanitra ny asalamana nitahinon-drazana ka nahita ny rariny dia reto isika rehetra famory indray amin'ny fotoana tahaka an'ity afaka mifampitinidinika mifampiresatresaka mifanorotora ao anatin'izany lalany sotoavina neti-parazana malagasy izany hasina sy vohitra tantara sy fomba no rahanao amin'izao fotoan'izao amin'ny 5 ora katroka ny ety amin'ny trano fitenenanay dia anterina ny araba sy ny firarintso tsobe sasany tahaka ny angorodarovitra isika fa nresaka betsaka ny zavatra atao ihany koa maro fa milaza miara-mahitsika eto amin'ny firenena raha ny zavatra misy no resahana zany aloha hoe miaina ao anaty vanim-potoana sarotra kely ny firenena amin'izao fotoan'izao indrindra eo amin'ny sehatry ny tontolo iainana satria dia mazamazana enjany ty ozy le nitsako bilina zay moa le vitentsika azy hoe enjany ty o le nitsako bilina tsy arakaraky ny ronona ozy le nahandro vato ny zava-mitranga amin'izao fotoan'izao fa dia somary tratran'izay orana miatona kely zay indray tsika rehetra tena mainamaina daholo zao ny zavatra rehetra amin'izao fotoana indrindra ihany keo amin'izany ny fotoam-panetsana dia efa tena tokony miainga soamatsara mihitsy natao ahavanina ny orana kanefa tsy nahavanina to zara fa nisy ny taitaika kely manalasala ihany izy ity tsy hita fa vozona ko tanory ty hoanina taola na avela tao ena ny zavatra misy eto amin'ny firenena eto io moa zay tsy tapaka foana amin'ny teny rehefa mahita zavatra ohatran'izao hoe mbola tsy voafehy foana le hotafady tsy voafehy foana le hotafady ny dorotanety tsy andaniny ny tevy-ala ny fandropahana ny ala isan-karazany fanontana fady ny lorano mbola fa tsy fanarahana ny vanim-potoana ara-boajanahary rehetra dia io fa mikorotana ambony ambany ny tontolo iainantsika eto dia iza moa fa tsika ihany no mandrora mitsilany manao voalavo misangy andavenina eto ka ny atao ihany mahaditsoke zay no zava-misy amin'izao fotoan'izao dia tsy hita be ihany moa izy ity zany hoe iza no makaizana iza no andeha homenatsiny fa samy tompona andraikitra isika menakavy amin'ny zavatra rehetra zay mitranga iverenantsika zay rehefa aveo fa ety am-piandohana aloha dia miondrika amin'ny mpanajana ary indrindra ihany koa dia mirarika mirary mba handry am-piadanana ny fanahany zany ray aman-dreny lehibe maître misa zay zoky be ray aman-dreny mpananatra mpanoro mpitaiza indrindra ihany koa amin'izany dia tena atao hoe ny amontana ny alokalofana sy ny aviavy zay ny ankinankinana ny andrarezina fiarotanàna sy ny voara zay aingo ny vohitra mihitsy no lavo ary indrindra ihany koa dia banga kamboty tena hoe very ny taranaka marobe dia marobe zay teo anatrehan'izany ray aman-dreny zany mafy dia mafy ny fahoriana ary mavesatra dia mavesatra ny rahona amin'ny tatao kanefa moa tsy maintsy mijoro sy mitraka manefa ny adidy no andraikitry ny velona fa mivalapatra mitritra mangatsika no anjarany maty dia indreo sika rehetra mbola atao hoe vonona amin'izany anao tahaka ny omby sisa mita izay tratra no maharana ao anatin'ny fandalana n'izao sotoavin'izao sy anoy ihany koa ny fahendrena zay efa noentin'izany ray aman-dreny dia zany hampita sy izara amin'ny tontolo manodidina rehetra foana ny fahalalana ny fahaizana rehetra zay nampitain'iny ray aman-dreny iny dia manantitra ny fiononana sy ny fankahirezana ho an'ny fianakaviana akaiky zay tena niara-mbona fa ny fahoriana moa dia niombonantsika menakavy teo ihany ary
izahay dia tena miara mizaka aminareo ny mavesatra sy ny manjo rehetra ihany koa eo anatrehan'izany satria isika no tanaka visy havanana ka izay didy tokoa maharary amin'ny anaran'ny fianakaviana iray manontolo ihany koa anefa no hitondrako ny teny fisaorana sy ny fankasitrahana feno ho amintsika rehetra havana namana tapaka ny taizany rehetra ny sakaiza tsy mahafoy ny avatiana ny fiarahamonina dia tena hoe tsy nitandra sasarana tsy nanao hoe tany lavitra tsy nanao voin'ny azony tsy nanao sira latsaka andrano tsy nanao vato latsaka kady fa tena tonga tokoa ny dodidody marobe nandavorary ny farafodimandry ny ray aman-dreny havatsika dia tena hoe ianikatsa enim-boninahitra ny fianakaviana tompoko ka izany indrindra no anaterana ny fisaorana sy ny fankasitrahana aminareo rehetra zay nandray anjarana mivantana na akolaka na ny tondram-bavaka izany na ny tany lavitra ihany koa izay tena tsy afaka kanefa ny ompoko amampanahy taminay nandritry ny fotoana mbola naty eo ambohitra nyrazana dia efa zava-dehibe daholo izany rehetrarehetra zany ka amin'ny anaran'ny fianakaviana ray manontolo indrindra ny vady aman-janaky maître zany no hitondrako an'izany teny fankasitrahana sy fisaorana amintsika menakavy zany dia engany mba hifanody amin'ny sosiny tsara dia isika rehetra dia tsy maintsy mandresy hatramin'ny farany tsy maintsy tafita hatramin'ny farany ihany koa fa izay moa no tena hafatra napetraky ny ray aman-drenitsika dia dray be daholo amintsika menakavy zay zany makasika niny tenikely iny tsetsatsetsy aritra tahaka ny jabora manify tokony nataoko tamin'ny heriny izy iny kanefa tamin'ny heriny moa dia noho ny maha hoe lavitra ny tena ihany koa noho ny fifandaminana isan-karazany teo dia tsy nisy fandaharana teto tamin'ny heriny fa famerenana fa hoan'ny an'io zany no afaka nafahako nanantitra n'izay filazany zay atao ahoana fa zay le fiainantsika zanak'olombelona ny tsiriry manitra ho ny tianandrina ny akanga manitra tia mbahoaka ka raha ny tsiriry fitifitra sy ny akanga fisambotra aza ave mba mamy oatra zany maika moa fa ny fihavanana sy ny firaisankina fiaraha-mientana angeza be zay noetintsika rehetrarehetra nyseho tamin'ireny fotoana tena navesatra teo anivon'ny fianakaviana iray manontolo reny ka dia anterina ny fankasitrahana sy ny fankatelemana indrindra tompoko ho lasan'izany ny ratsy fanody amin'ny sosiny tsara isika rehetra ratsy ho antsika tokoa ny fahalasana ny ray aman-dreny kanefa atao ahoana moa fa ny tanora vato mandondona ny antitra azo amorotevana tsy fantatry izay andeha mialoha fa io volovarin'andriamanitra rehefa tonga ny fotoana tsy misy nizaniza afaka mandafa dia tanteraka soamatsara ny farafodimandry ny ray aman-dreny dia izay no akasitrahana amintsika menakavy ary anterina ny fankahirezana ihany koa an'ny fianakaviana sy ny vady aman-janaka izay navelany maître misa zay zany ny amin'iny aloha ireo sao tanatin'ny dindinika sy ny resadresaka tsika dia ny aty am-piandohana tsy ndriko kely ihany koa ny resaka fampianarana ao anatin'ny vondron'ny famato izay tantanan'ny tenanay mazava loatra isaky ny alahady maraina manompoka amin'ny 6 ora etsy amin'ny IKM Antsahavola. IKM dia hoe ny ivitoeran'ny kolontsaina malagasy Antsahavola. Mora hita kely le toerana satria rehefa tonga eo amin'ny Coco be nareo Coco be anankitelo eo Antsahavola dia io ny banque MCB dia io amin'ilay vao miolaka kely eo ambony ny banque eo misy miolaka pavemeka vy kely io miakatra dia eo ambony eo ny IKM rehefa tonga nareo lady maraina manompoka amin'ny valo dia efa feno olona tazanareo dia tsy sarom-pantarina ny toerana tsy sarom-pantarina ihany koa ny mpianatra atao anatin'ny vondrona famato dia any an-tanana antsika rehetra ihany koa zany mifampizara isika mifanoro mifananatra mifanintsy ihany koa amin'ny zavatra rehetra izay mba kely fantatry ny tenanay no zaraina amintsika ao tantara sy fomba no resaka na izany na tsy zany tsy manakana ihany koa an'izay fanontaniana rehetra manodidina sy makasika an'izany tantara sy fomba zany avy any aminareo mpianatra zany no mitranga ao rehefa lahady maraina ka hatramin'ny 12 atoandro eo ny fampianarantsika zany dia efa amin'ny heriny an'io dia efa misy izay fampianaran'izay ho anareo zelina tsy hanavahana foko tsy hanavahana finoana tsy hanavahana saranga tsy hanavahana taona na lahy na vavy ianao dia rehefa hitanao hoe tokony mahazaka mahazo resaka tsara dia efa afaka tonga eny ianao ny zavatra hoentina dia ianao ihany ny mahalala an'izay hoe hianatra ianao dinina avy ny zavatra ilainao amin'izany hoe hianatra zany dia tonga avy eny dia mba mifampizarazara kely eo tsika ohatr'izay zany lizy rehefa lady maraina iny ankoatran'izay ny lady hariva moa ny eto efa mahazatra loatra efa mandeha ho azy fotsiny tahaka ny hoe ratorana ny lambo mahana ny kisora tenenina ny tantara sy ny fomba dia efa mihetsiketsika tahaka ny sofim-bitro isika menakavy amin'izany hoe havitafo izay ny resaka rehefa lady hariva eto amin'ny Kolo TV hiditra amin'le resaka tontolo iainana teo satria mifamatotra daholo ny zavatra rehetra izay mitranga eto amin'ny firenena amin'izao fotaon'izao hoe tsy avy ve ny orana ritra ve ny rano tapina daholo ve ny loha rano zavatra efa voaresadresaka foana ihany zany fa misy foana zany fivoarana tazantsika eny amin'ny fiarahamonina dia tsara foana no miresaka sy mampita ny zavatra rehetra tokony atao manoloana ny reny ohatra zao hoe minainay ny sika menakava menimenina hoe dory tanety rehatra atsy rehatra ry satria tonga indray ny lotaona
rehefa tonga ny lotaona dia maina be ny andro dia be ny zavatra may. Ny siantifika dia miezaka ny manam-pirofo amin'izao fotoana izao hoe misy karazana hoe hafanana diso tafahoatra mamay loatra dia misy fifampiasoana dia miteraka firehetana sy ny ohatran'izany. Fijeriny siantifika izay fa zalo amin'ny hoe tontolon'ny fomban-drazana fitanina netin-drazana tena raha mandinika an'izany koa tsika sarotra ihany aloha ny ginoana sy anekenan'ilay izy raha ny fijeriko hoe tena hoe misy fifampiasoana dia mirehitra sy ny anina fa aiza dia nga dia hatratra ohatra hoe 70 degré ve ohatra ny hafanana 80 degré ve isy an'izany ve sanatriavin'ny vavaka dia tena hiteraka hoe firehetana na dia maina ohatra ny ahoana aza. Betsaka ihany zay zavatra tena may zay ary ny tena mahagaga sy mahatalanjona dia hoe to saikasaika ny faritra arovana sy ny toerana masina ny le may fa tsy hoe ny zavatra rehetra zay misimisy aly ka eo zany ny mahasarotra ny saina ny manaiky azy hoe tena doro-tanety voajahaija moa dia hoe doro-tanety voajanahary ve ohatra ny sarotra ihany mieritreritra an'izany raha tsy hoe anga efa tena hoe simba tanteraka mihitsy le couche d'ozone le manelanelana atsika amin'ny masoandro le mahatonga an'le inona moa le nazavaina tao le hoe rayon ultraviolet le miditra dia mandoro be sy ny ohatran'izany dia raha hoe tonga amin'izany mako dia azo eritreretina mihitsy le hoe tena misy le firehetana amin'izao. Misy firenena maromaro kely maneran-tany efa hitazantsika ireny ohatra hoe ny tany amin'ny faritra Amerika tany efa nisy, Australie efa nisy, tany Europa tany efa nisy le hoe misy fotoana nahatratra 4 degré nga izy zay dia tena mitsonika ampitorana amin'ny fiara tena nisy tsonika ampitorana amin'ny fiara dia may ampitorana ny hazo. Raha tena mahatratra an'izany zany le hafanana dia azo eritreretina le izy araka ny fanazavan'ny siantifika fa raha nitranga eto Madagasikara toa ohatrany mbola tsy dia tonga loatra amin'izany. Tsika zao raha mijery ny hafanana misy eto amin'izao fotoana izao na any Antsirabe aza amin'izao fa tena mafana dia raha mijery zany tsika amin'izao fotoana izao ohatra hoe manodididina ny 30 ny hafanana ohatra 30 zany ary mety efa betsaka zany lazaiko zany fa mety eo izy ataontsika hoe 8 amby 20 nefa zao le hafanana atena raha andeha zao tsika ohatra hoe mifaritra anisan'ny mafana indrindra eto Madagasikara ohatra dia ny ao Maheva tanàna ny ao Maheva tanàna raha farany lasa lavitra ny tao Maheva tanàna 9 fa eo izy 4 3 zany hoe zany raha tena misy zany le tena hoe hafanana voajanahary miteraka fahamaizana tokony ny tany Maheva tanàna ny sorona voalohany tena hoe afy be mitedadeda tonga dia tsy zay nanaovana azy ary misy ala Maheva tanàna fa tsy hoe tsisy ala iny faritra manohy makany Mahajanga iny ohatra hoe sanatriavin'ny vava ohatra hoe tonga dia akarafantsika mihitsy ny tonga dia nirehatra mitetaka io mako rehefa le miditra eo ananina zao ny mangatsika be farany eo an-drano velona le amin'ny ariva iny raha le mandeha ho any Mahajanga ianao zao dia mijanona eo an-drano velona amin'ny ariva dia mangatsika be eo marivotra be satria avo be le toerana fa rehefa miala enao zany dia mandrosy dia mandeha ihany ka rehefa tsy azo tsampona tafiditra Maheva tanàna tonga dia henonao ny rivotra iainanao mafana le rivotra miditra anatin'ny vatanao mihitsy aloha ny mafana dia izay zany raha tena misy ny hoe tena fahamaizana voajanahary hoe hafanana diso tafahoatra tokony ny tany Maheva tanàna tany nahitantsika afo be tsy tambo isaina sy tsy maty vetivety aloha fa ahoana ary zany izy nohatra hoe niala tao akaratra zao mangatsika ahoana ary hoe niala ao akaratra ny rehatra niala tery amin'ny faritra atsimo atsinanana kely tery mirehatra zany hoe le faritra arovana azo lareo le izy ka eo zany le mampieritreritra moa zany fa zay moa ny fahitandry zareo siantifika azy tsy dia hiady varotra loatra amin'izay isika fa samy manana zavatra diniany ny olombelona tsirairay avy le izy koa hoe le siantifika mijery sy manao fikaroana ve le siantifika any an-dafy mijery amin'ny alalany zavatra misy any amin'ny zareo sa siantifika eto an-tanàna eto amintsika dia inona indray ny zavatra diniany sy hitany ka zay koa mbola jerevana fa mbola teboka manaraka izay raha miresaka ny doro-tanety io mako sika dia zao tamin'ny andro ny taolana hoe tsisy mivaky losi ny asa saina tamin'izany satria le izy nisy le fifehezana zay tratra vita misy lalàna mavesatra fa zao a le fiainantsika goragora loatra ahoana re olona zany hoe tena mbola tsy mba nisy ve na ray aza tratra tamin'ny mpandoro tanety 4 taona zay nefa le izy efa fantatro hoe gafy ene tena hoe gafy ene ka ahoana ary zany le izy tsisy resaka mihitsy izy ny tompona andraikitra miandraikitra an'izany
raha ho ataontsika aminy ve mifanadiadiana manakambary izy tena tsy mbola nisy ve tratra zay tratra re dia mba natao inona zany hoe tsy any amin'le dorotanreto ntsony zany ny olana fa any amin'le manao azy sy ny lalàna amaizana ny tratra manao azy any zany amiko ny tokony iverenana jerevana ohatra zany ohatra fotsiny ny ameko za mo mahitsihitsy raha misy olona tratra mandoro tanety eo maninona raha ndao dorana miaraka aminy eo ohatra zay zao ohatra tena tsy azo atao ve zany misy ihany eny hitako olona mpanao ratsy tratra tonga de vitainareo mpitandro filaminana eo ny hoe ka maninona kay zany tsy rehefa mpanao ratsy rehetra de atao an'izay raha hoe tena hanadio marina vao tamin'ny alarobia tamin'ny larobia sa tamin'ny talata alina tantara moa zany ndraiky fa za tany Antsirabe fa teo Mahamasina teo tsy lavitra mihitsy ny trano ipetrahako rehefa aty Antananarivo nisy fifampitifirana be teo Mahamasina teo andro alina bandy nangalatra tany amin'ny faritra Paribe ambatonakanga ambonimbony tany reo bandy reo de nenjehan'ny polisin'ny UIR na ny UIR na ny UIR samy manana filazany azy unité d'intervention rapide angamba izy zay raha tsy diso ako nenjehan-dralavy any ambony any le bandy de nidina nandositra ny anankiray nitsoka teo mivoaka teo amin'ny sainte famille teo de efa nampitandremany hoe mijanony lahy de mbola nisisika nandeha le bandy de nitifiriny de voatifitra de lavo teo de rehefa tena lavo vao maly asabotsy ako nainao an'izay tantara zay de rehefa teo izy le bandy de efa nandohalika voatifitra ry zalavy eo amin'ny ranjony de mbola nitifirina tao amin'ny lamosiny de le bandy zany efa nandohalika any fa ohatrany hoe nanaitra kely saika andeha tonga de ny lohany ozany napoaka ny zalahy de vita maty teo no eo de avy eo zany nandeha nyresaka hoe jolahy efa mpamery keloko iny dikan'izay rariny loatra ny nahafaty azy rariny nahafaty azy fa zao firifiry zay zay mpamery keloko efa tratra zay maninona ny tsy tonga de ndao koa tonga de amboaritsika any de samy vita satria manaranaka io manaranaka io na tianareo na tsy tianareo rehefa velominao amin'ny alatra ny zanaka ao ohatrany de ho zatra mpangalatra ihany koa velominao amin'ny alatra izy de tsy maintsy izy raha tsy kombakomba aminao satria anao miteny raha vao misy olona ohatr de teneny hoe tsao dada raha vao misy an'ity zavatra ty tandremy bebe resaka any ivelany any hoe zay manana an'ity tandremy manaonao zavatra ohatran'izao ka lalan'ny olona hoe misy an'izao atao trano dikan'izay efa kely zany io zazy io de efa miaina am'izay fiainana tsy kombakomba amin'ny mpangalatra sy manao volongita amin'ny fandray tendro amin'ny mpanao ratsy zay de melehibe io rehefa melehibe io dada koa tsy afaka nitsy valana amin'ntsony satria efa nataony dada no arahany eo nataony dada no arahany eo ka fa hitako dada zavatra efa fantatra hoe mpanapasaka efa fantatra hoe mpisamo zay ihany no tahaviny ka satria na le fiainana ohatrano zany hoe regarega be ohatran'le teneniko tamin'iny hoe ahoana moa zany ny afahanao miteny amin'ny zanakao hoe aza mifoka an'ity moly ty alary zany fa ratsy ty nefa ianao sady mifoka an'le moly no miteny amin'le zanakao ka tsy anaiky an'izany izy ohatran'le tenentsika tamin'iny le nanaovana akivazovazo hoe le boikely any ampianarana manao fitenin'olona degamy be rehefa miresaka manao fitenin'olona degamy be antan'in'le mpampianatra izy inona mivaliny ty anyty ry blazy tena ohatran'tsikobotsika io ry madama aiza ny tena aiza mibandy an'io de gaga le mpampianatra hoe fa ahoany zany fomba firesaka ao zany tena lean'le mpampianatra tany en'le dadany hoe ianao moa ny dada miblezy tena le zanakao raha am'zay tena manao fiteny degamy be loatra any ampianarana ka tsy mety ny ataony fa zay mihitsy ny nakanisako aty aminao aty aloha mba hifampitenenana izy fa tena tsy mety loatra le fomba fiteny raha am'zay fa zanaka iraha manana moa reny ka de zay re tompoko ny nakanisako aty aminao inona ny nataony leranga andraso fa tonga de aloha atsotsika mihitsy izy madama orabla ela inona moa ny kozinao fa miainga any ny tongavan'izao raha matoby zao aty ambovo mibandy le de gaga le mpampianatra hoe ay efa kolotsainao atrano mihitsy le fitenenana degamy be azonareo am'izay le izy ka zay ihany no tahafiny le zaza ka tsy tokony agaga an'le mpampianatra zany raha zay ka nitoetra an'le iblezy ohatr'izay le zava-misy ny ataonao ray aman-dreny no tahafiny le zaza ka raha misy hoa mpanao ratsy tratra ratsy tonga de amboariny io tsy afaka manantena ninina fitoarana am'izany tsika firifiry zao nygadra ao tamin'ny mora feno any tamin'ny mora iny any ataony ao mampitombo parasy ao fotsiny mahabe aretina fotsiny ao sady tsy avoaka
hiasan-tery vozona ho an'ny firenena jereo tsara raha alaitsika amin'ny vola raha alaitsika amin'ny vola dia eto misy soratra eto amin'le vola eto hoe tsy tadidiko tsenjery moa zany izy misy hoe melohin'ny lalàna ny fanaovana vola sandoka ka melohan'ny lalàna hiasan-tery vozona mandra-pahafaty sa iny izy zay raha tsy diso ako ny olona mpanao vola sandoka firifiry amin'ny olona mikadro atamin'ny moraka iny nanao vola sandoka tena ny melohin'ny lalàna hiasan-tery vozona tokoa ve izy mandra-pahafatiny raha zay le soratra tsy tadidiko tsara tena ny melohin'ny lalàna hiasan-tery vozona tokoa ve izy raha miasa tery vozona izy tsara ihany mba halalan'ny vahoaka an'izany aizy izy le miasa ny-tery vozona manao inona izy fa tokony misy resaka mitovitovy tamin'ny andron'ny somotigy travaux d'intérêt général ataony de tsotra be nisy taontsika ny resaka ny eloka 12 mahafatana taona andrenam-ponomerina nahoana ny tsy mba haverina ny gadra lava sy ny gadra fohy de tsotra be le izy rehefa tsy te ho tratra an'izany aza manao ratsy aza mamono olona aza mangalatra aza mandoro tanety fa ny mandoro tadidiko tsara tamin'ny taona fahadimy classe de 7e tamin'izany fotoana zany de asaina manao frizy na asaina manao slogan kely foana isaky ny faran'ny herinandro de voaranareo mandritry nyty herinandro ty satria le nianatra science naturelle de ny devoirinareo zany mandritra nyty weekend ty a manao phrase anankiray manao phrase asiana sarisary kely de asiana décoration kely de asiana lokolokona ohatr'izay de mifaninana misy tam'izany mampiseho an'izany amin'ny mpampianatra rehefa tonga ny latsinainy maraina hoe ty le zavatra vita inony le phrase nasaina natao ao anatina pozina frise kely iny na nasaina ny décorena teny tokony hoenty miaina eritseretana ohatra hoe zay mandory tanety mandory tanin-drazana de ino mba nezahana anamboarina nisy le hoe jeune tu plantes un arbre vieux tu profiteras de son ombrage zany ny anarana tsenjery zany taloha tanora mamboly azo manaky aloha fa na rehefa antitra de namboarina tena natao milay be mihitsy zany taloha tao amin'ny kahie tao fa maninony zany lasa tsy iainatsika misy taranja taloha tany ampianarana any resaka éducation civique maninony zany tsy misy tsony am'izao fotoana zao tam'izany moa zany de nianatra resaka fahalalana fototra hoe fahalalam-pomba fototra zany hoe eto ty miarabolona eto manolotra tanana eto zao ny fomba fiteny eto zao zany ny éducation civique fa ny olana na zany aza tsisy mahay tsony zany firifiry amintsika am'izao no mbola mahalala hoe na mampita amin'ny taranaka hoe mila mahay miarabolona tonga any antranon'olona ianao de mananjanaka kely le olona ianao indray nidiridiriny tsara tony hoe vahiny angalatra ao an-dranony zany fa na miarabanao fady azy nefa ny anarana de hoe ny kely no miaraba ny lehibe ny zandry no miarahaba ny zoky zay le izy ny kely no miaraba ny lehibe ny zandry no miaraba ny zoky raha te handray tanana anao ny olon-dehibe noho ianao na ny zoky noho ianao zay izy vao manolotra tanana rehefa tsy nanolotra tanana izy aza terenao ianao ny andeha hanolotra tanana ifampiarahaba aminy tsy azonao tereny ny olona fa ny anina akizy am'izao koa manko misy an'izany jaja kely ary amin'ny anina ary izy de mahitanao izy tonton tsara le mahalala fomba fa ampianaro ihany ny akizy hoe rehefa te handray tanana anao ny olon-dehibe de izy manolotra ny tanany makany aminao ny antsika malagasy manko a tsika tsy manao an'io fampiarahaba mifandraindray tanana sy mifamiam-piana io tsy mitovy le fahadiovany e tsy mitovy le zava-panahy iainany e sao de hoay ianao avy ny gadra sao de ianao vavany any hôpitaly sao ianao vo avy nandevina sao ianao vo nilanjakosoa tsy fantatra daholo zany ka tsy mitovy io de alao fotsiny tsy mifampikasokasoka ny tena atsika azy mifankahita lavitra de mifanangatanana ohatr' zao salama daholy savy ten'andriamanitra velomainy le fifampiarabana mifangaro firarintsosotsodroano ny zava-dehibe
fa tsy hainao le nandray tanana na tsy nandray tanana tsy fantatra zay ny vin'ny tananao sao de avaiza sao de avaiza sao de avy any am'le eritseretina ka ohatr'izay io tsy misy tsony zany taranty zany am'izao fotaona zao de hita be zany hoe le ankizy taty aoriana sady tsy mahay miaina ny tsy mahalala fomba ny tsy mahalala ny tokony atao no tezitra rehefa tenenina zay koa ny tena loza tezitra izy rehefa tenenina tsy manaiky atoronao zany izy le izy a rivotra mitsoka mihitsy re olona tsy ankizy anankiray eo amina quartier anankiray fotsiny io fa tena saika izy rehetra zay mitovitovy taona ny arany ainga taty aoriana de ohatrany izy indray manohitra izy indray no mizesta ohatrany hoe rehefa teneninao izy de ohatrany hoe mahavita tena be zany izy ka tsy mahazo miteny azy ianao ny ankizy taloha raha teneninao am'le hoe rehefa mahavita tena de ndana mandeha inona ny ataony fitsaka ao an-trano de mifona ny ankizy am'izao nge raha mitenitenenina n'zany hoe raha mahavita tena de ndana mandeha fa tsy hitanao io raha pitsy vao tonga saina ianao hoe fa ahoana lasa io satria lasa le namana sy le serasera no manabe azy loatra fa tsy le ray aman-dreny intsony verina any am'le resaka fitezana tanteraka zany lizy hitanareo misy lafiny tena maharatsy be nge re olona nyty resaka hoe tsy azo atao ntsony no mikapoka akizy hoe mikazo tanana mpianatra azo ataon'ny mpampianatra intsony fa tena teneniko tsara anareo fa tena nahendry mpianatra ane zany hoe vao miditra ny fianarana ianao raha sendratratra mitabataba ay mbola savaina aloha ny ho vao miditra ao ampianarana aloha de misava ho manao ohatr' zao vao lavalava kely ny ho anao na maloto ny ho anao de fa etsy ianao aloha rehefa tsy mahazo an'le kapoka eto amin'ny ho ohatr' zao ianao de enjanona ohatr' zao indray mifelatanana de lasa vao kapoka eo amin'ny règle na endry mpianatra ane reny na pisy fifanajana be teo amin'ny mpianatra sy ny mpampianatra ane reny zany moa fa lasa tsy azo atao ntsony am'izao fotaona zao tadidiko tsara any zay madama anay zay raha mbola velona any na mpianatra anay tamin'ny classe de 11e tao amin'ny Saint Michel tao fa zany madama zany raha anongo sofina loza mihitsy fa tena hitanao hoe napetraka an'le fitezana l izy ary raha ataoko ary zany hoe tsy hoekeny zany lalany zany hoe mikazo tanana mpianatra le mpampianatra de ahoana zany le raha aman-dreny sy le zanaka to lasa tsy mahazo mifampikasy tanana ihany ko oza hoe zay ngamba ny nahatonga mbola nataon'Andriamanitra tsy eritreritra an'izany aloha hoe hianambady sy andehana taranaka satria lasa ianao ray aman-dreny ndray hony tsy mahazo mikasy tanana ny zanaka ao zanaka nateraka ao zao lasa irotsahan'ny fiarahamonina le fitezanao ny zanaka ao aiza le hoe zanaka tiana tsitsitsina rotsaka azo nahasoa ankizy ane reny fitezany reny fekibo ny rotsaka azo ny tao apaiso sy ny tariny rehetrarehetra rehefa nisy aza hoe fil ianao ray aman-dreny kosa ny tokony mba halala hoe atreto ny itezako ny zanako ilaina mihitsy no mikazo tanana azy mikapoka azy raha ilainy zany ny endry any no anariny raha ny adala ny tenenina ny lamba ny noriny fa ny endry no anariny ka ahoana ny tokony hoeloko zany fa lasa misy lalàna mamaritra an'izany eto amitsika aiza ny zoniny ankizy le zoniny ankizy zay manko laza tsy azoko le zoniny ankizy ve zoan'ny ankizy ve ny tsy natao kapohana mihitsy afa mihitsy za tsy manohitra an'le hoe mananjo izy hianatra mananjo izy hisitraka sakafo ara-pahasalamana mananjo izy mba hitovy amin'ny namany hitafy madio mananjo izy mba hitovy amin'ny namany hiaina malalaka zany tsy mampanina azo atao zany fa zao ny fifehezana sy ny fitezana kosa de tsia raha hoe de tsy azo kapohana mihitsy io fa tsy maintsy voakapoka rehefa misy ny tsy mety ny omba zanga folaka raha tsy maty japy nefa omby ka zay zavatra ny tokony hojerevana kely miainga avy any am'le fitezana l izy ny fahakely ihany tompoko no enti miantitra fa ny fozany mioriry ampandeha tsy haitraitra fa fomba ny teo aloka anarahany tanana zatra mitsotra ozy tsika tsy afa mivokina tsony
rehefa ohatra zany ka hoe de mbola kely io zazo io de efa tsy mbany bedesina tsy mbany kapohana tsy mbany tenenina navelana anao zay tiany atao zay tediaviny de azo zay tiany hovidiana de vidiana zay tiany ale de ndao de ohatra zay io zazabaranahy be io ka rehefa melehibe io zay koa nitondran'ny fiainany sy ny tenany ka aleo anarin'ny olon-dehibe aleo anarin'ny ray aman-dreny toy izay anarin'ny fiainana roa ihany ny mpampianatra eto amin'ity fiainana ity na ny ray aman-dreny voky fahalalana na ny fiainana fa rehefa tsy mety anarin'ny ray aman-dreny ianao de aleo anarin'ny fiainana ary zay anarin'ny fiainana zay nefa marary zay sanatriavina me farany amponja tondra takaitra lasa dala afa-baraky any amin'ny fiarahamonina lasa androvindrovindolona pirenireny sisa mety efaratra any amin'ny fahafatesana zany ny atao hoe olona anarin'ny fiainana raha mifatotra zany mifototra zany reo fitezana rehetrarehetra reo ka mahay mifamatotra ny mpitaiza isan-tsokajany manomboka any am-panabeana an-tsekoly ndray aman-dreny eo tokantrano ny resaka hitanareo reny resaka plaque publicitaire reny engere olona tokony mba fanetanana amin'ny resaka fitezana ny betsaka eny tsy miteny hoe ratsy le zavatra hitako eny fa pile veranga de asina plaque publicitaire be eny amin'ny arabe ngeza be panneau be ana firy fois firy pile fa mba tokony ohatra hoe resaka fanetanana fiarahamonina ny eny raha mba asianao soratra kely zany eto ohatra hoe zay mandory tanety mandory tany ny razana ohatra fotsiny zay jery plaky hafa indray de mety mahita ohatra hoe ny mpivarotra tanyrazana de anodiny taranaka fara mandimbiny mba zavatra ohatroatra zany e hoentina mitaizy zay fa ny atsika manko a lasa nafototry ny olona nakany amin'ny vola ny fiainatsika de lasa tsy manatsaina afa-tsy volotsika mivoaka manenao koa mody maneno alika volo zay lasa tsy misy metrrehetra fitezana tsony fa vola hitanao fa naren'le plaque publicitaire ny teneniko reny aza varotra ny eny atao eny e varotra ny tena atao betsaka eny tsy misy fitezany eny na ray aza na ny eny fampisehoana ataony ranona sy ranona riananina na ny eny varotra dobera sy mofo sy satroka sy pilina sy ny firongony ary na ny eny rombainy anjaranao ao am' jesosy zany matetika no hitatsika eny azonareo l izy lasa fironana sy fomba fijery tena hafa mihitsy fa tsy mendrika hoe hitaizatsony raha ohatra zany ka tena hijery an'le fitezana fototra tsika de zany ny zavatra tokony apetraka reo ankizy kelitsika reo mba mila atoro na ny olo dehibe atsika azy andeha amboly azo tsika fa maninontsika ny mamboly azo finona ny tompontsy hoentin'ity hazo ity de anarana tsenjery mihitsy l izy hoe ny hazo no manadio ny rivotra iainatsika ny hazo ny arakaraka ny abetsahan'ny hazo no mahabe ny orana ny hazo no mpitazona ny nofotany tsokohan'ny rika ny hazo ihany koa de manome ny vokatra tsara ho atsika avy amin'ny voany sy ny vodiny ny hazo no manampy atsika amin'ny fitsabony zany rehetrarehetra zany raha hain'ny olona tsenjery zany tsy misy manapatapaka hazo fahatany misy karazakazo nefa natokana mihitsy hoe ity fanaovana trano e ianao ke tsy andehanao trano amin'ny mandrava sarotra e tsy andehanao trano amin'ny tahona ravy tsara nge ianao e ka zay ny ataoko hoe raha mba mamboly de nikinina sy nikesika eto efa betsaka reny le fanaova trano reny ny anaovana planche sy mimady re sy miboaro sy miboaka re sy ny sisa reny zany efa mandeha ho azy fa ny hazo ala rehetra izany mba mamboly an'izany eto na ny hazo accroissance rapide ozy ny vazaha zany hoe ny hazo maniry aingana de haingana firy ny mba mpamboly an'izany eto nahoana ny fanjakana sa mety efa misy vare hany fa zahako ny tsy maraka fa taraiky nahoana ny fanjakana no tsy manome malalaka tsara n'izay olona rehetra te amboly azo amin'ny tany be debe mameno aiza ny tompona andraikitra mpanaramaso ny hazo volena sy mpanome alalan'ny olona ndeha amboly azo iza ny mba manaramaso ny hazo volena aiza avy ny vela rahatany efa ny volena inona iza mba manaramaso ny hoe maniry vele eny sa mamboly eny amin'ny heritaona de amin'ny heritaona manaraka eny ihany koa zany angely izy satria tsika kely de efa tsy nampianarina ho tompona andraikitra de tsy mety ho tompona andraikitra mihitsy tsika mandra-pahalehibe atsika azonareo zay le zava-mitranga
kelytsika dia efa tsy natao tompona andraikitra dia tsy mety ho tompona andraikitra mihitsika mandra-pahalehibe atsika zatra miala andraikitra foana zany fitezany zany a raha ataoko ary zao ohatra hoe manisa fotsiny ahako raha miala avy eto andotam-penaka andeha ataoko hoe hatreny Mahamasina firy ny takela-by lehibe fametrahana reny taratasy fanaovanareo dokavarotra reny raha andao mba samy asiana ohabolana rairay avy fotsiny hoe eny na asiana teny fampieriseretana kely rairay avy fa fongorona tany hoe le zavatra ataon'le olona tsy manatsaina afa-tsy ny taona ny olona andry amin'ny ahy mainto soeny amin'ny loramy fialan-tsasatra fongorona tany hoe le varibarotra kely anina rehetrarehetra fa na le olona le mivarotra koa zange tokony mba tsy ho tia tena fa mba halalan'le fitezana satria olona manataranaka ohatra hoe efa mba misy anankiray anazy dia atao aminy fa tsy anazy daholo koa mba baisolovohatra dia ndao mba hasisiana n'izany hoe mba azo eritreretina ve zany tena fampivoarana sy fanatsarana hanaingo tanàna ny tanjotsika ohatra azo eritreretina veny hoe ny toerana rehetra feno arabe malalaka ohatra n'iny nataonareo amin'ny lalana kadom-bahoaka sy mitariny iny dia volena hazo afaka manaingo tanàna avokoa ary hazo maniry faran'izay aingana ohatra hoe ny akasia sy ny likidambara sy ny aniny reny haingo tanàny reny mako isy le ohatra ny ravitsara sinoa kely reny maniry aingana be mba azo eritreretina ve fenona ohatrazay daholo ny tanàna rehetra eto akibo merina fotsiny eto Antananarivo fotsiny ohatra eto mako zao tena angazana be fa tsika vao mitikidina ambanimbanivohitra dia betsaka ihany ny hazo fa eto zao tena madiodio be ny abetsahan'izay zany ampy anadiovana an'le rivotra ateraka le setroka be dia be maloto eto hatramin'izao tsika raha mijery lanitra mbola be setroka be ny lanitra zany hoe mbola sarotra mihitsy ny inonan'le fehevin'ny orana mbola sarotra satria zay le hotafady le tsy firarahina le figafiana le zavatra tsy eritseretina mihitsy zany an'le ataontsika raha averiko kely le resako indray mandeha ry hoe raha samy mbola mahalala ny olombelona fa hoe izy dia hazo tsika olombelona zao dia hazo fa tsika mihetsika tsika miteny fa ny hazo tsy mihetsika eo afatsy ny mandragora angaha mandragora zao mifantatra hoe hazo mandeha hoe miala eto izy dia tsy tiatiana eto dia lasa izy mivadika ery dia mivoaka atao anatin'ny tany izy dia mikitraka dia mandeha zany moa tsy fantatra raha mbola misy amin'izao na tsy intsony plante humaine mandragora ny mpanao magie moa zany ny tena maharaka azy tsara ny mpilalao magie sy ny mpilalao zava-panahy dia mitovy amintsika olombelona ozy aho io hazo io sika mihinana avy aty ambony mamoaka avy any ambany ny hazo mihinana avy any ambany mamoaka avy any ambony zay dia mitovy amintsika mitsongoloka io zany dia zay nge mahatonga atsika hoe tsika avy aty ambony mihinana izy avy any ambany mihinana mitovy amin'izay zany tsika fampitifitra ireo raha marary zany ny lohantsika fakakazo no alaina satria tsika avy aty mihinana dia aty ny marary fakakazo zany no hitsaboana tsika raha marary ny kibotsika dia mitovy amin'ny hodikazo zay dia hodikazo no alaina raha marary ny faritra ambany vatana ravikazo no alaina mitovy amin'izay ka raha samy mahay an'izay ny olona sady vonona ny olona amboly hazo no miaina ny olona mpanapatapaka hazo atao tena mafy ny dina sy ny lalàna amin'ny fehany io hoe resaka fandoroana tanety io tevitevy ala io zay tratra tonga dia andao dorambelona eo tena nahatsara zavatra ne re olona mba manaraka tantara ihany fa efa maty moa zany le filoham-pirenena tamin'izany fotoana nametraka azy teto fa nyrafitra fokon'olona ne tena enjana be fa tsy zakany mpanjanaka moa le izy dia tsy maintsy natao zay tontolo rehetra dia arak'izay samy mba mahatsiarotsiaro an'izany tantara zany tsika fa nyrafitra fokon'olona nge tena hoe fokon'olona mihitsy mandray andraikitra ianao mihitsy zany no mifeny manodidina anao ianao zany raha misy lehibe tompona andraikitra ao anatina fiarahamonina raika tsy manao ny andraikitra ao dia mifiarahamonina manery anao an'io andraikitra io firaisankina ny fiarahamonina zany ozy ateo hoe talomako ny olona tsy nisy ny raharaha resaka dory tanety satria ny olona nge nahay ody afo daholo zay nge le izy vao misy zahatra kely mirehitra satria gafo ozy ah io misy zahatra mirehitra dia faritany hoe atreo ihany dia tsy mitatra io afo io eo dia maty tondrony amin'ny tanana io na firainy amin'ny vava dia vita ody afo zany
ny tranon'olona rehetra taloha misy ody afo daholo tsisy trano maimay fotsiny zany zao tsika tsy misy may ody afo misy circuit indray mandeha tonga de mipoka mirehatra ny trano tsika nefa de fatra-panenjika an'le zavatra gasy nefa zao raha mba nasiana ody afo le trano tsisy ninina tahorana zany na varatra miritra eo na fananina dora tsy mirehitra zany io satria misy ody afo ne ny vazange tsy ody afo keny nataony fa efa le vonjy taitra raha misy afo mirehitra de nasiana ny extincteur de avy eo koa taty aoriana lasa nisy an'le ina le ohatry ny baolina boribory de raha misy mirehitra eo de atsipy eo le zavatra tonga de midonaka be mivadika setroka io maty daholo ny afo ao fa le tsika nasiana ody afo daholo fotsiny zavatra eo de tsy nisy natahorana zany hoe zany ny firaisan-kina tokony hitranga zany am'izao de mifiraisan-kina am'izay lalàna tokony apetraka ho an'ny olona tratra manao an'ireny zavatra reny tsy mino aho hoe de tsisy alala ny olona ray tanàna eo amin'ny faritra ray misy doro-tanety hoe ianona ny nanao an'olona izy ho agafy ary ny tena zava-doza sy mampalahelo potika le fonenan'le zava-maniry potika le fonenan'le biby lasa izy miakatra tanàna am'izay miakatra tanàna hatramina biby ditseritra re tsika izy tonga mianika eny amin'ny tanànatsika eny potika amin'ny fonenany hotantsika fady le loha rano de ritra kely taolo de hoaiza ary le biby ao ao amin'io faritry manala londo io aty am'le ratsy lalana be resako sao zao efa iferitraina indray zany fa ho avy ny orana lala manala londo lalana kely 5 kilometatra miala eo arivony mambo vokatra tena farany tsara ny any am'izany manala londo ary raha mbola varigasy mbola tsisy meny zany tsirokany manala londo varigasy avy any de tena tsara fa inona noho le aratsindalana de tsy tafavoaka le vokatra de maty antoko le tatsah de lasa mivarotra mora ao ampitorana rehefa mivarotra mora ao izy misy indray le olona ty tena be angono mmpanan-karembe mivokatra hito hoetiny miakatra ty satria izy manana fiara tsy mataho-dalana afaka mamoaka azy de izy no mivarotra lafy de izy manan-karena zany zao raha irahina amin'ny fiarahamonina am'zany olona manao an'izany vetivety kely zany de tsy ao an-tanàna vetivety kely ny lalana de vita azonareo le izy fahafiarovana tompontsoan'olona manokana satria indraindray le mpanan-karembe eo amin'ny tanàna mihitsy nge no manan-karamantsy anaovana ny lalana manakana ny lalana tsy ho amboarina misy zany ka tsy ao manala londo rery ny resahako fa manerana ny faritra jareo tsara zao ny lalany maro antsetra la ratsy ane zany lalany maro antsetra firy andro vao tonga any ka raha mandeha fiara na mandeha moto fa tsy maintsy anao mandeha roplanina raha sendra hoe hoany kanefa tsy nrehetra anao takatra roplanina satria misy tompontsoan'olombitsy arovan'ny olona any tsy avelany amboamboarina ny lalana 5 kilometatra ozy any lalany manala londo raha io nge zany vita goudron tanteraka tsy misy adiny ray akory fa teneniko anareo fa adiny enina neny anaovana manala londo am'izao e lalana 5 kilometatra atao adiny enina adiny 5 kilometatra misy be ny tanàna nefa ao misy olombavambahoaka ao tsy fantatro aloha zany hoe inona ny zavatra mitranga inona ny zavatra misy aiza ny tompona andraikitra rehetra ao am'le faritra iferitraina indray zao fa ho latsaky tia ny orana rehefa latsaky ny orana le 5 kilometatra atao adiny 5 zay mbola tonga hatrany amin'ny adiny 7 adiny 8 ny nanana an'izany miaraka amin'ny patinazy ohatr'izany ane mampiferitraina ane zany nisy société ngeza be mpanaonao resaka voankazo pakapaka vokatra reny ny latsaka tany tohatry ny namotika indray azany natao fa tsy nandeha araka ny tokony ho izy ny zavatra ny latsahany tany inona ny tiako evina teo iny faritra iny anisan'ny faritra tena be vazimba atao amin'ny faritra karatra anomboka eny ambojanahary atraty ambobazimba iny faritra rehetrarehetra any ambany atsimo ray manontolo iny be vazimba be iny ary anisan'ny be loha rano iny zay ny natoka le toerana hoe ankararana be rano be ao tosaka fa inona nohony rehefa ho tain'ny olona le izy de miala le vazimba kely mpitatana an'le loha rano eny lasa miopoky soa daholo ny olona eny zany zao mbola fantanina mbola mipetraka sy baraingo
lasa efa mipokisody daholo le olona nefa le toerana mbola be vazimba dia nefa rano horitra ihany le lo rano satria mifangaro amin'ny kisoa amin'izay le toerana. fitezana fototra ny tokony homena an'le taranaka amin'ny fanajana an'izay fady izay fotsiny dia mba miverina daholo izy. Ny alagasy ankere olona sarotra mamboly alagasy satria ny alagasy maniry voajanahary. Sarotra zany ny amerenanao ny olona asa alagasy indray io raha ohatra ka hoe io ny simba. Dia ifaritra iny zao anisany mbola be alagasy fa zao efa manomboka meripaka dia ohatrany hoe gafy zany mihitsy le izy hoe le tena fototra le gasy foana potehany e. Ny olona zay tratra mandoro tanety iny e noho le lalàna kely misy resaka zon'olombelona sy ny zony zao sy ny zony zao e tsy matahotra izy rehefa tratra anao satria hainy ianao fa tsy haninina aziko dia anao nga hamono anazy. Fa raha misy lalàna ray mivoaka fotsiny hoe zay tratra tonga dia vonoy tapo amin'ny tendany, zay tratra ndao dorambelona eo iatsona fokon'olona hoe ianiny ty tratra ty, ianina vetsy ananina zanaky ianiny ty, may ao ty, vita io. Mampametram-panontaniana manko ao hoe tsy azo visavisaina sy eritreretana misy hoe ho tratra ny olona anankiray nanao an'ireny doro-tanety ireny. Ny olona nanao an'ireny ve misy manan-karama ao ambadika izay tsy fantatra inona ny tanjony, sa sitrapony amin'ny etraketraka manokana, sa sendra mba araka izany kely tany dia pitika afo kely sendra tsy vita fotsiny dia efa anisan'ny nandoro. Ohatr'izany ankely fitrangalizy dia hoe tena azo antoka ve fa tena tsy misy nininona azo atao misy manoloana an'le resaka doro-tanety. Ny valiteny azo dia hoe ozy eo no ny tompona andraikitra hoe tamin'ity ny kely indrindra ny doro-tanety fangazy ity faninanany e, hay tena voany tamin'ny herintaona indray ana hoe tamin'ity ny kely indrindra. Mety hoe tsy mifaninana angamba fa zay moa nentina ny lazana azy, fa zay fomba filazana zay dia ohatrany hoe fifaninanana zany le izy. Fa ngatsy mba azo atao mihitsy mieritreritra hoe inona ny fika hisorohana le doro-tanety tsy hisy intsony. Ny andro masom-pokon'olona, ny firaisankina amin'ny fiarahamonina, ny fanaraha-maso amin'ny zavatra rehetrarehetra, ny dina mafy sy ny lalàna miandro tonga dia hoe zay tratra dia ity mahazo an'io. Raha mba zany manko zany le vita, raha mba zany le mipetraka, mba hafarafalika maty mba mahita lotaona ray tsika tena mba tsisy doro-tanety mihitsy. Azo eritreretina nge zany fa tsisy anao fotsiny ny olona. Raha le hoe dorana manko ny tanety itsiriny ahatra, mbola tsy rehefa hoe nandoro tanety ianao dia hitsiry eo ny ahatra, tsy maintsy mbola hiandro orana foana ihany ianao. Ka raha hiandro orana foana ihany kinona nandorana an'io fa tsy navela izy hitsimoka amin'ny sitrapony. Ary io nefa rano rehefa tena tsy ho hita io dia zay tratra miandro ombeny amin'le tanety may efa nitsiriny ahatra, ino indray zany ny amboarina fa ialany miandro omby eo nefa ny tanety teo vao may. Ohatrohatry zay ko satria tena lasa ho sarotra le raharam-pirenena dia zay ange re olona io mahatonga antsika menakava ohatr'izao io e. Zay hiantona indray zao io ny orana dia ahoana ozy ny fitenin-drazana hatramin'izay. Na ny lanitra manga aza ozy ny ataoko solo taratasy, ka ny ranomasina no ataoko solo ny rano mainty, dia mbola tsy ampy ilazana ny apahany pitika indrindra amin'ny fitiavako anao zany. Na ikopa aza ozy ny hoeran'ny sotro, zavatra tsy azo visavisaina zany ikopa hoeran'ny sotro zany e. Fa nahita tsara tsika ireny tamin'ny taona 7 maina ne ikopa e, azo nandanana nge tao ampivoan'ny ikopa e. Tamin'ny taona 20 ivadika 20 maina be koa nge ikopa e. Zany hoe na ikopa aza hoeran'ny sotro lasa tanteraka zany zay fiteny zay. Ka io resaka hotafady iza tsisy azotsika homena tsiny eo iza no iza maninona, fa tsika menakavy ihany no tsy mahay mifeny tenantsika, tsy mahay mifeny manodidina antsika, mahatonga antsika lanin-javatra ohatran'io. Zay no fandehan'io resaka doro-tanety sy ny sisa io hiverina kely tsika rehefa avy eo fa misy hira anankiray ty aloha mbola amin'ny enina latsaka fa zany hoe tonga dia ararotiko ihany alohaloha dia amin'izay afaka mivadika tonga dia manohy malalaka be rehefa avy eo
satria tsy misy dokavarotsika dia mety foana zay anatsofoantsika sy andevasana ny irany nanja razafitra koa totany naty tantara tamin'ny radio nalalantsika ny nanja sy vantso ihany koa dia tany naty tantara tany akoatra ny matao amin'ny tarikarikala-vazo azy dia tombola ao ihany izy fa izy ihany koa dia efa manana ny irany manokana irany vantso sy izana izy teo nanja razafitra koa to izy ty ndeha re zay ny lohateniny alefatsika vetivety monja makasika an'izay fanentanana amin'ny tontolo iainana zay izy koa mbola misy miteny hoe ady amin'ny tontolo iainana horesantsika zay rehefa aveo fa alefako vetivety irity tolotra dia miverina eto amin'ny seritsika rehefa aveo. voondrana foana andetsika nareo volamenana ny andramena efa mila horipakireo ty teny fa ity koa no mila tandremana mafy mosarena ny tany mainoko zany ny hazo ty napady ringana foana ny toro tanety mampiteny ny mona azatoratorana rentanene rahazo atao ihany manaovany mety tsy latsaka ny orana fongotra ny any mosarena makina sy maina ny tany ny fananany ambonana haiko tanàna re bakatsikajina za simbasimbana raha samy mitandrina sy manatsara hoa dia mba misy olo faitra diro sy fary andesika desika iaraka iarahikolo dia no sy miavaka voajaitsika ro ny fananana arenatsika iarahamanana hoentitsika ampisainane ho fitandrona tontolo iainana izay tsy mety nerearena reo adalana tsy ampiaverana karaha izay tandrive zotoara intsika fiavana milaina ombana herin-tsaina reifambitantana ny fanoro sy fananatra zavako aleo ivalonany ane ireo fitiavatena azatoratorana rentanety raha azo atao ihany manaovany mety tsy latsaka ny orana fongotra ny aly hosarena makina sy maina ny tany ny fananany ombonana
zay ary no mahakasika niny hirakely iny a dia entina ampisaitsaina antsika menakavy a sika rehetra ihany no maso mahita ny ditsoka orona maheno ny jenjona ary lela mandreny tsiro ao anatin'ireny kibo mitsara tena fa fandetanana moa fandetanana foana ihany nge no atao na izahay miteny eto na ny artiste zay mamorona hira na ny nizaniza zay milaza dia fanetanana no anjaranay fa isika rehetra ny tompona andraikitra isika ihany ho any mandrora mitsalanika mahavoteny eo rehefa ohatra ka hoe tsisy anaraka tsisy irarahany zany tsika menakavy a fa dia zay moa mba afaka didy amin'ny fahatra fa afaka didy amin'ny fatana fa nandrosoko taitsiny rehetra ary afaka didy amin'ny fahatra raha nakaombolatsin'ny trena afaka didy amin'ny fisoko raha nakakolatsin naneno fa nanasa vahiny tsy tonga sady voko no afaka didy ozy le filaza zany hoe ny adidina isiny andraikitray dia tsy maintsy ataonay foana amin'ny manentana fa io a miainga amin'ny fitazana fototra any anivony ray aman-dreny sy ny tokantrano ihany zay aloha ny fototra voalohany raha ingaitsika avy any amin'ny kely izy zany dia hoe le ray aman-dreny mitaizan'le taranaka fa raha ingaitsika avy any amin'ny lehibe ndraiky ozy izy dia miainga avy any amin'ny faratapony indrindra ny andraikitra farany ambony eto amin'ny firenena manery midina an'le rantsa mangaika kely isan-karazany ohatra ny amentsika misy teknisianina zany tokony afaka miketrika miaraka amin'ny tompona andraikitra ambony ohatra hoe manamboatra n'ireny drone afaka mamono afo reny tena zavatra tsara azo atao tsara eto amin'ny firenena mihitsy zany hoe misy drone zany efa mizay fotsiny miasany dorotanety ke izy foana le dorotanety mandra-pahatratra an'izay tena ho tratra sy amaizana an'izay tena ho faizina dia tokony mba misy zany fenitra raisy ny fanjakana manoloana raisy ny fitondrana manoloana any zany fitondrana fa zao moa tsisy fanjakana tsony eto fa fitondrana no misy satria ny fanjakana hoentina mpanjaka fitondrana hoentin'ny mpitondra dia raha mba misy an'ireny zany tsika raha teo ty anatin'ny andron'ny fandrosoana moramora sinona moa zany misakana tsy ampiasana an'ireny drone mamono afo reny tokoa ohatra hoe mba manana firy amin'ireny isam-bohitra na isaky ny faritra na dia ataontsika raha nge hoe vitsivitsy monjy efa mahavitsy zay vita ny lambolamo-tsako moka sitranay vaza mihetsika mba hamonona n'le afo fa eo amin'ny resaka fiarahamety amin'ny fokon'olona sy ny fiarahamonina mihitsy o amin'le resaka andromasom-pokon'olona sy ny tena lalàna tena entitra tena mba manafay ary eto re tompoko rehefa lalàna dia aloha mba tena hiasa tena marina rehefa tena hoe lalàna dia aloha mba tena hiasa fa ny atsika manko eto a ny lalàna eto ohatry ny natao amin'ny retana ny madinika zay ny tena zava-mitranga eto ny lalàna dia nipirina ihany mimendy fa ny trondrobe tsy misy saminana manta zay ny zavatra misy eto Madagasikara zay nipirina kelytsika ihany no mendy zany hoe nivaoka majinika foana ny sorona fa ningeza firifiry moa zay ningeza tratratsika hoe naseho vahoaka naseho gazeta naseho hainao manjery teny a hoe nanao an'izao ny ranona nanao an'izao ny ranona nanao an'izao ny ranona fa atao ohatrany hoe asa hoe manahoana sa manahoana fa ohatrany misy ve ny mena ambony mena sa misy tokony hoe inona fa mijanona ho fantsina kola ihany ve ny vahoaka na maranitra aza apaladia fa tsy tena misy tsy misy mihitsy fa tsy hoe tsy tena misy akory aza hoe sa manasazy mampiatra lalàna mingeza rehefa tratra manao ny tsy mety ngeza eto amintsika zahay manko ny natonga nanoratra n'le tononkalo iny hoa hoe raha ny lehibe ny manoka bilany dia manandratsira ny aona tsara moa vao ny lehibe ny manoka bilany dia manandratsira ny dikan'izany fa raha toa kosa mba sendra ny zaza dia mangalam-pinana zay ny fila zay ny zavatra misy eto amintsika karazana tsindry azo leny zany dia tsy mety reny fa io nge ho ary olona zay tsy laninao nge hoentin'ny taranakao e zay nge le izy e eto amintsika manko a ny olona nomena fahefana dia tsy mety tsony hitsinjo ny manodidina sy ny majinika tena mba arak'izay hoe ampiasa ny fahefana araky ny rariny sy nitsiny fa zao zay nahazo kiraro manitsaka zay nahazo tehana mikapoka zany hoe toe-tsaina zany le izy toe-tsaina no tonga dia lasa mipetraka hoe hay avy nasandratry ny kiraro zay zany mahitahita malalalala olona zany no afaka eto ozy Emile Sondaniel Andre Malala sa izy moa no teny an'iny le hoe zay manam-bola amin'ny manam-bava zany manana ny rariny eto an-tany ozy izy manina maninona zay fa ianao rehefa tsy manam-bola na ianao ara mana ny fahamarinana dia mainty mivadika fotsiny fidinina lasa fiakarana ozy rahalay dia lany ianao
zany hoe lasa natao famoretana ve zany le lalàna eto fa tena mba hoe tena andao mba asiana lalàna matotra mihitsy raha nga hoe izary izary le tratra manino tsika ny tsy samamono manino tsika ny tsy satena manafay reo gadra ao atamoro reo ohatra ray ny nalaiko tam'le teo hoe melo iny lalàna iasa terivozina mandra-pahafatiny tratra manao vola sandoka fa firifiry kay mpanao vola sandoka ao atamoro ao firy fitanareo avy eo izy tafavoaka ihany zay amin'ny fomba mbola tsy horesantsika eto hoe ahoana moa no mivoany fa teny voaka izy fa avy eo iny olony tratra fandroany de mbola nanao vola sandoka ny nahatratra azy efa mpamerikeliko am'le vola sandoka fa maninona ny tsy misy samanameloka mandra-pahafatiny asa terivozina inona le asa terivozina misy asa terivozina atonga ao atamoro ao to tsisy an'izany ao fa de mihaino hainy fotsiny ohatrany kisomangery eo le olona miandro fitsarana akoatran'izay miandro ny havana manamanam-bola sy naina andavandavaka nahitahita de dao raha mba ohatra zany zao ohatra misy fanapahan-kevitra endry zany ohatra hitan'ny mpitondra hoe zao de raha antsika manaiky fa ny zakaranda de hazo nataon'ny mpanjanaka hanontana fady ny firenetsika noho izany manompoka amin'ny alatsinahy no avy zao ohatra zany resahako zany so de isy anelitsao-ndray eto fa mba ohatra zany ana manompoka amin'ny alatsinahy no avy zao zany de ivoaka daholo ny gadra rehetra ary ipetaka gadra lavy reo gadra lavy izy le asiana geja vy ny fonjam-by ny tongony de misy rojo manaraka azy de ipetaka ho gadra lavy reo de ho avoaka hikapany zakaranda rehetra manodidina nanaty rova ohatra tena mba zavatra tsara nena mba misy ny ohatra zany eto ray avoaka daholo ndray reto gadra vehivavy reto handeha hanadio ny tatatra sy ny rano maloto rehetra manerana natanina rivo ohatra de petahana gadra lavy izy de alefa mirotsaka miasa na de atao hanalan'ireny fako be misafako ane zany manerana tanina rivo ary ny tena oloza de ity efa mevokatra izy io mimanga efa mehavy izy io mimanga de ho avy ny ledisia de ho avy ny paiso de reo mako le voankazo vetaveta reo zany le voankazo mampisafotafota be mihinana azy misolitiditiky zay izy ka reo voankazo reo ho vokatra ny lalitra satria mafany ny andro de vao may tobaka ny fako ary eo ny fotoana tena fipariany valana retina sy fikotrehan'ny aretina tsara raha tsy mahatandrina amresaka fanesorana ny fako malaky manodidina sika samy tompona ndraikitra aloha sika tsirairay avy amin'ny fanarina rina fako etseroa voalohany na mba amin'ny fandoroana fako na mba misy fanapahan-kevitra endry tahaka an'izany hoe le gadra ohatra ny petrapotsiny kosa riko ny olona nye rehefa teneninao hoe gadra lahy zao de ozy skilalao anay any razoky any sady mihinambary tsy hovidiana petraka fotsiny mitanytanin'andro zay mahitahita ihany mahita zavatra tao fa tsy azo etreretina nga hoe reo ndray nde ho ampiasaina hanarina zavatra eto na de atao hoe iady an'io fako be ny andralanitra io andoro an'io aza ve de tsy ho vita sy ny iady an'io laza zezika azo atao nge zany ny zakarandary eo firifirifiry fa reny mako ny tena hazo malahelo voalohany reny ny hazo mitomany lava ary io loko ny volomparasy io indrindrandrindra hazo misaona tenany reny de hazo ny volen'ny mpanjanaka taty amintsika nanotanan'le hasin'le hazo masina teto tsisy zakaranda zany teto ary izy io misy fofona ohatra maimbo ampy be zay raha vao malamalana izy ka misy mandoro ay tena ratsy fa raha mba misy oa zany hoe fanapahan-kevitra endro oatra zany zany ndao avoaka ny gadra hanapaka zakaranda ndao avoaka ny gadra hanadio ny tanàny de izy misy gadra lava izy nge miraikitra rojo tsirairay mitambatra zany hoe tsisy afaka hitsoka eo zany ny tena atao hoe asanterivozina satria olomeloka de ampiasaina ho an'ny fireneny zay mahavita asa azo eritreretina koa zany zay mahavita asa ohatra zao de miena ny saziny de rehefa mba miena ny saziny
mba mety mazoto izy anao an'le asa ampianana ny saziny fa tsy aho de miandry fotsiny miandry mahazo ohatry mifasana mpitoranao de ny eo ihany ny eo de lasa io a lasa tsy matahotra ny olona rehefa tratra manao ratsy satria fantany ianao fa tsy hamono azy hatraminany hoe zanavahana be an'le resaka zon'olombelona jereo tsara fa natsika samitsika zany famaly eny am'fiarahamonina de hoe mikitingelahy eo hoe efa hito zao fa manana mifahadisoa ny olona io a fa izy indray mandrahona anao kitio eo ary kitio eo ary de ho hitatsika eo azonareo lasa ianao indray matahotra nefa ianao manano rariny zany ny lasa zahatra iainatsika eto fa raha mba misy zany le tena lalàna fototra lalàna matotra ohatran'izany tena mametraka ary tena hoe ny tompona andraikitra rehetra koa de tena manao ny azy amin'ny atsipiriany tena ampitiavana marina fa na io kolokolo io aza foana io am'izao ne mbola sarotra ny anafoanana kolokolo zany le olona ny olona miady amin'ny kolokolo ve tena azo antoka fa tsy manao kolokolo ny olona mijoro iady amin'ny kolokolo ve tena azo antoka fa tsy mbola nandray kolokolo zany nefa de anazy sy Andriamanitra rery ihany no mahita sa hoe natao fotsiny izy mba hananany an'le fahefana de lasa ianao indray matahotra azy de ny eo ihany ny eo ary nanasosotsibika fa hita tsy mety fa natao ihany e fataka natao tsatoko ty ny anarany fotsiny ny ovo mpakalatrako verivorona tsy very fa nitakalo mampime mampalahelo mampieritreritra mako le zava-misy firifiry zao zavatra miteraka ho tafady eto firifiry taony zay nanaovako antso avy zay hoe mba misy fe tompona andraikitra izapoko tany azo ampendreketina nio mihitsy e hoe hidony eo manasa taona orana manasa taona mako io andrasantsika ho avy io nefa tsy mety tongy mbola tsy niora-pahavaratra ny io andrasan'io e fa le orana vao manasa taona fotsiny io nandrasany fa tsy mbola mety tonga le orana manasa taona tokony nidona tary amin'ny nidiran'ny alakarabony 15 oktobra zay moa zany ny nahazatra azy fa le tsy hoe tsy maintsy eo fa saika manodidididiny eo foana nandrasana izy ho avy fa tsy nety latsaka nanambanambana kely izy de ohatry nanao hoe rorapiso kely fa ho avy ndray izy io zao a de aiza le tompona andraikitra afaka miandraikitra sy mitsikilo sy mba manery an'le fiarahamonina tsy hanao tao foana mba hahabetsaka an'le loha rano mba hahabetsaka ny vokatra tsara any ake raha resaka vidim-piainana midina angentsika miainga avy am'ireny ange le izy ka rehefa nivokatra ny ratsy tsisy vidim-piainana tenainao hidiny zany eo fa nivokatra ny mila atao tsara inona ny mahatsara ny vokatra ny fanajana ny fomba sy ny fady sy ny fanao amin'ny fotoam-pampilena de aiza ary zany zao le tompona andraikitra isapoko tany efa nitavatabaitsika teto hoe tokony mba misy olona zany manaramaso isapoko tany hoe e midony ny orana miditra mifaditsika zao kosa re olona tsy azo atao tsony manomboka eto mampiadika nety tsy azo atao tsony mampiady tandrimo tsy azo atao tsony mitsoka farara tsy azo atao tsony mizao tokony mba misy zany tsy azo atao tsony mipaibata fa le izy ny atsika lasa tsy asa manaraka vanim-potoana fa lasa asa mamelona mandavataona mihitsy ohatra hoe reo mpipaibato ery amin'ny sisy mibaibasy reo ve de anaiky an'izany teniko zany hoe tonga ty ny fotoana fambolem-bary ajanony am'izay fipe ambato laisany fa aloha laisany mitady asa hafa anaiky an'izany ve reo ny mpamaky gravy ao ery amin'ny carrièrana kady vorobe ery ve de anaiky an'izany raha ho teneniko hoe efa tonga ny fotoana fambolem-bary raha nga zao de mba mila mianina tsika fa mba ajanony am'izay mba asa hafa indray loha atao tsy anaiky an'izany ny olona ka inona zany no mahatonga an'izay tsy voaraka ihany le fomba sy ny fady ny fanjakana tsy manana asa mahavelona ihany ko mety am'le olona mifandrindra am'izay rehefa mba tonga le fotoana tsy fanaovana azy io nge tokony any am'ririna any atao tapitra andreny nefa miditra asa hafa ndray fa le olona koa sady kamo le olona koa ne kamo ny olona ne maina am'le alomina kely zay mandry fotsy tsy afaka mieritreritra tsony mba hina mbe sy hitahiry betsaka lasa ohatr'izay zany le fiainatsika eto mifahamatotra daholo reo zavatra rehetrarehetra reo indrindrindrindra ihany ko de ity resaka hotafady amin'ny olona avy any amin'ny faty io zao tena mipetraka tsara mihitsy koa io fa ny olona mako azonyity fivavahana tya de miseo tsy miraharatsony azy fahendrendrazana rehetrarehetra fa aminy de asany devolo ary eny misy zao olona hoe avy mandevina
tokony manitsy any amin'ny tendrombohitra ny lalana miodina any amin'ny tendrombohitra ny lalana fa tsy manitsy eo amin'le loasa satria le loasa efa misy vary maniry eny efa misy ketsy amin'nyrotsaka eny de tsy azo lalovana ntsony efa tonga de tsy mahavanina nininy eo io de zay de efa ampimanimba an'le vokatra rehefa tsy misy mivokatra raha samy tratra ohatra zay daholo le tamimbary maromaro be zany mifaty antoka tsisy vidim-piainana tena hainao mihitsy hoe hidina tanareo fa zay zao le resaka fomba sy fady ny fanajana sy mifitandremana an'izay fotsiny nefa de ampy mahatonga zavatra be deabe eto amin'ny firenena ary mahavoky olona be deabe dinona ny tsy hitandremana an'izay fa maty le hoe zay mivavaka azonareo lasa apetrakitsika amin'izay manko le resaka lasa fitorytsika amin'le resaka finoana le resaka nefa raha ny marina tsisy ifandraisany ange zany ndraiky fomba de ndray finoana de le fomba fotsiny tokony arahana de vita finoanao foana iny tsy manova an'izay nonao fa zao ty le fomba de mba arao hoe io razana io no lalovanao io vary io no lalovanao razana lalovanao faty andeha alevina na hainao avy nandevina misafana io tonga io de manakova fa tsisy fika io de efa mahay an'izany daholo nareo na mipiompy tantely na mipiompy voromailala na mipiompy bibilandy hoe rehefa misy faty de asorona aloha reto zavatra reto lasa amin'ny faty diovina ny trano de averina amin'ny laonina izy fa tsy miditra paty reny zavatra reny zavatra mandeha ho azy zany de ohatr'izay daholo izy izy azy zany reo zavatra rehetrarehetra reo resaka fandraisana andraikitra feno tena raisina an-tanana mihitsy fa tsy atao zavatra kitanitany hoe angalana laza sy voninahitra androany de androany fotsiny fa tena mba zavatra tena maharitra ho an'le taranaka mihitsy ny jerevana tena hoe anarina hamerina amin'ny laonina ny zavatra rehetra tsy netitetytsika de zany izy za moa zany aty am'resaka hoe kolotsaina aty am'resaka fomba mampanao zany ny tena hoe ifitorako ngezangeza de zay no mba azoko ifampiresahana ohatra zany ko mpanao briky zao efa tokony mitsahatra daholy fa le izy ho nen'le olona lasa atao asa fivelomana hitanareo zay zavatra hy tsy azoko ohatra zany hoe tokony hoe rehefa ririnina zany de miasa manao arak'izay tratra mihitsy zany ny mpanao briky de efa nidorany reny de efa miandro eo reny miandro eo de rehefa manoko amin'ny doniny io rana efa tsy mikitika an'io tsony fa mivarotra sisa raha ohatra hoe misy mbola hividy briky amin'ny avatr'le hoe sao de hividy briky fa tsy hoe efa nafahavaratra be latsakorana ry anatin'ny zavatra be ty mbola lasa hainy anao mbola andeha hifotafota tamin'ny manganao briky fa tsy mety io sarotra nefa ozy any no hanakana olona am'izany ohatra hoe zany andeha hidiny ry teny hoe ajanao ny tema tsy mety e fa zany tokony didy mpanjakana avy any ambony mihitsy zany de am'izay mba misy tompony andraikitra misahana an'izany rehetrarehetra zany de mety le izy fa raha zay za olona kely akiray ty ny andeha hiady aman'olona risaky zay mandeha za no faty ihany raha zany ny zava-misy io tafady io zany isataona tadidiko tsara nomka tamin'ny taona 19 na tato amin'ny koloteviana de efa tsy maintsy resahako foana io tena resahako foana io satria rehefa ohatra zao indrindra ny tena be indrindra ny fombafomba sy ny fadifady ohatra zao ny tena hipetrahany satria le vary le foto-tsakafo ary ny vary ihany hoany be fombafomba sy be fadifady be ohatran'io tsy mbola nisy an'izany hoe nikatsaka hony de vady an'izao na hoe ny tsaramaso de vady an'ireny na mipiti-poa na ny be miridana tsisy an'izany fa ny vary de vary de io vary io ny be fombafomba ary io santarina indimy sa inefatra izy zay vao tonga any ambilia atsika ny vary manomboka any amiketsa mandra-pahatonga ny vary any ambavanao be de be ny fomba fanaovana an'io ary io ihany no atao an'izany ka isika angamba tsy hiady vitana ntsony amin'ny olona hafa hoe manenona ny sonao mamboly vary no anina fa zay le atsika zay le fomba atsika mbola sasatra amin'ny teny an'le hoe jereo tsara ny japonais ny sinoa mbola boay kely de efa ampianarina ny fomba mampanao ampianarina tsara ny fomba mampanao atao tia ny fitafin-drazany atao tia ny fomban-drazany mihinana ny sakafon-drazany miteny amin'ny tenin-drazany raha ohatra atsika tonga ao amin'ny tanàna ny Chine tsy mbola ny teny anglisy nge no ifampiresahana any nabetsaka mahay an'izany zany fa ny teniny ihany ny teniny
eto amintsika hoa ianao vao tsy mai kely teny vazaha ohatra ny tena latsaka ambamy be ohatra ny tena raha vao tsy miteniteny vazaha kely ianao eny amindavanandronao eny de ohatra ny tena fatritra my be zany iroboroboana sy azaka zany eto nde hianatra any an-dafy sy nde hipetraka any an-dafy noho ny karazana toejavatra betsaka mitranga eto amin'ny firenena eto atao foana zay tsy hitiavana an'le maha izy atsika sy amin'ny tehana an'le saitsika tsy ho tiany atsika mihitsy zareo nareo tsara raha misy ve sientifika any mpikaroka maneran-tany any mpanaonao zavatra mpikirakira zavatra ka manangana masinina be anankiray izy ohatra manangana milina ngeza be ray izy azo antoka ve fa tena tsy ho vitan'le manampahaizana gasy io raha mpiketrehana azy hatramy voalohany hatrany amin'ny farany azo antoka ve tsy mino an'izany tena zany tena hoe tena ny gasy ny tena mahavita fa natao fotsiny zay amin'ny tena ny gasy tsy havita an'izany sy tsy ho ti anao an'izany tsika zany de tezaina hanompo-olona tezaina ho andevim-bazaha tezaina hivavaka amin'ny vazaha sy kohaka eo anatrehan'ny vazaha mandrakarivo zay tsika tanao zao ohatra mandeha zao manao location ana automobile ohatra ianao client gasy a ohatra ny tsy de mivaky lofiry aminao zany ny chauffeur ndraindray izy tara ndraindray izy raha vao ohatra ka miteny ianao hoe arisy koa mbola lalana de kizitiny izy ndraindray ohatra hoe mbola somary mihoatra kely an'izao nakafa mba hifanarahana ny arabola ampiana ohatra iny de efa tsy manaiky izy azonao fa raha vao client vazaha de andriamanitra latsaka fefany ireo mila hoanina hatramin'ny ekibe tongony satria maniny efa zay le naletika atao anatin'ny saitsika zay le efa natao ho tiavintsika lalandava sy eken'ny saitsika hoe raha vao vazaha oy misy tsy maintsy manaiky miditra any am'ireny ara-malagasy reny betsaka ny zavatra nahitako an'izany ara-malagasy eto an-taninarivo fa tsy ho teneniko hoe aiza samy eo zay sy ryle vazaha za ohatra zany efa manontany zavatra eto efa miresadresaka efa mampiresaka efa miady varotra efa mifampitinidinika am'le mpivarotra fa vao misy vazaha ay raha vetivety raha misemba ndray kely an'reto fa maninona satria sao de votsitra le vazaha sao de votsitra le volabe azonareo ohatra zany zavatra misy efa tsy natao ho tiany mpiray tanindrazana amintsika sy ny momba antsika eto amin'ny tanindrazana tsika jereo koa ny asa tanana gasy zay vita rehetrarehetra filitsika mba tena miravaka azy sy manana azy any anatin'ny tranotsika any ny fanaka vita gasy filitsika mba manana sikotra filitsika mba manana sary filitsika no manana harona na tsi na zavatra ohatrany vita gasy ka tena mipetraka sy iainana ao anatin'ny tranotsika firy zany hoe tsy isika zany nolina sy tian'le atsika fa natao an'le vazany de vazano mitady an'ireny de vazano vita an'ireny de nitrano vazany an-dafy tonga any am'izay anao vao mitsiritra hoay tena milay be aty nefa entanao daholo reo tenentsika hoe ka lafy be le aza tanana gasy manao an'izao manao an'ire ye fa ary ny nanaovany aniny sy ny fotoana sy ny tariny rehetra koa ary ndao mba jerena koa ny aingotrano aminao ny aingotrano aminao koa nke be lafy be ary le vola lalilaninao kely amin'ny tsy napahany ery amin'ny sisiny ery raha mba natambatra ka natotona ho an'le zavatra gasy nampiroboroba le toekarena teto amin'ny firenenao tanareo ohatra zany nge io manomboka amin'ny zavatra kely eny le fitiavana an'le tanindrazana fa tsy voatery tonga de hoe manomboka androany de mila manaiky fa mena lamba de nahery ary za de andimby azy tsy voatery ho zany ka manomboka amin'ny zavatra kely ny fitiava-tanindrazana aseho anao eto nisy taona moa tadidiko tsara atao ao taona vitsivitsy kely monja fotsiny lasa zay za hita atao amin'ny famato mihitsy no nanapa-kevitra hoe ndao rangatsika anao taratasy fangatahana hanapaka an'ireo zakaran-dary rehetra manerana anatananarivo reo de saika atomboka tamin'ny teo anosy le izy fa hotafady be ngena io ranonanosy io azy fantatrareo ve hoe razana gasy ny matory ao rano tainge io e ranona many eny io e nefa razana gasy mandry ao anatiny razana gasy no matory ao i zary ny nampanao an'izay hoe ny maloto rehetra avy any amin'ny hopitaly ao maloto rehetra eto taninarivo manodidina eo amin'ireo faritra manodidina ireo ao
izany nampanao an'izany izany nanome an'izany paiko zany zany hoe efa fanitsahana an'le razana gasy tena anao an'izay fangatahana zay moa zay efa maty fa de lisy fa tsy nisy valiny lisy fa maty momoka tany a tsy fantatro hoe tena tsy azo atao tokoa nga sa hoe ahoana fa tena votafada le izy tsy mampaninana ingeny hoe namikapan'le zavatra aloha de avy eo namboly zavatra indray hosolony azo natao nge zany fe raha miasa tamin'ny resaka sapeur pompier sy ny tary rehetrarehetra no nitadiavinay tamin'izany fotoana zany hoe nalefa ara-panjakana aloha le protocole fa tsy nahazo valiny tsy nisy toy an'le resaka le olona mba hoe hitondranay ifampidinika aza zay paraiko daholo ny zavatra rehetra zay ny ataoko aminareo hoe manomboka amin'ny zavatra kely le fitiava-tanindrazana fa tsy voatery hoe ho aseho be hoe tena za de maty ho an'ny tanindrazako de hiantony eto amin'ny any na ohatran'izao de vonoy eto ary vazaha any amin'ny fitandremanao ny fomba sy ny fady voalohany fotsiny de efa fitiava-tanindrazana ngeza be zany hoe za tsy mamboly vary nefa tonga ty mifambolem-bary andeha mba tsy hampiady tandrimo zay de fa andraikitra ngeza be no raisinao ho an'le firenena ka zany de mbola tsy mitsahatra foana mampanao antso avy ny tompona andraikitra rehetra tompoko fa io dorotanety io tsy ho foanatsika zany io raha tsy tena mafy de mafy de mafy ny etsika hoentina mamongotra an'io isika mako hoe lavanandro manao afy roborobo fa ny andro amaizany trano fa manao afy ambilany kely ozy le fitenenana zany hoe vonjy tavanandro ny zavatra ataotsika efa may foana ny tanàna vai may ho ny ariananina ndao anga irodorodo hidina any tsika hamono hafa zavatra tokony ho azony soroana lizy de rehefa nyrodorodony hidina namono hafa tsika de zay vao lasa atao angalana laza sy voninahitra rehefa aveo hoe rianina ny nakanina na ho an'ny anina ohatran'izao de ohatra zay fa le dina fokon'olona sy le rafitra fokon'olona rafitra fiarahamonina ifampifezana ao anatin'le tanàna mihitsy aloha io nge tsy olona mandalo hoe olona andeha hitsangatsangana ho amin'ny mazenga de miala de tonga tsy atapika etsy mandeha andeha aloha andoranga aloha hijanona ray maloha andoro tanety de hiala rehefa mino afa tsy zany io fa samy olona eo amin'ny tanàna eo ihany no manao an'io rehev io zavatra tokony azo soroana zany zany ary tsy mino hoe tsisy mahalala hoe ihany na mpanao zavatra ohatran'izao gafy tena lizy tena gafy tsotro zao mihitsy ka raha io ny tiantsika ho fongorona be de be zany zavatra narosika teto zany ahafahana mifampidinika sy mifampiresaka am'ty zay resaka drone mamono afo zay azo jerevana tsara mihitsy azo ketrehana tsara mihitsy ary hita hoe mahasoma tsara ny fisiny zany satria le izy indraindray any atapy-tanety be any ara misy afo mirehatra avy any tanàna avy anao ny andeha ilanja rano nga ianao mahazaka firy so akory so ana 15 litre ray ngeny zakanao bataina andeha hiazakazaka andeha hoeny mbola ary amin'ny firy kilometra efa tsy moramora zany zay le izy koa lasa mampametra-panontaniana hoe sanatriavina koa ve misy manao fanahinina mihitsy any mampirisika hoe taranga dorondray aloha ny ariananina re de am'izay miteraka reza be ny any de adinidino ny inona tsy haiko zany koa ny mety azo eritreretina koa hitrange efa nisy ohatr' zany foana mako ateto hoe veriverena amin'ny zavatra kely isika rehefa misy zavatra mamaimay atahotahorana de avilivily any amin'ny zavatra tsy izy any aloha ny saitsika mbola tsy matykoloratra am'izao ny eo any le resaka club satanique ohatra ny tamin'ny farany teo reny hoe misy alatr'olona e fa le izy nga nisy toyany taoka le izy tsisy toyany ve nangina moramora fotsiny tany zao le izy tsisy miresaka tsony zavatra nitrangandray zay tao ao de hoe compte Facebook piraté ahafahana mangataka volany aman'olona ary betsaka mihitsy ny tratra tenaka resa be indray aloha zay fa nindran-dalana kely tam'izay teo ny resaka hoe pisoloky amin'ny telefona hoe miantso hoe mandefa vola zao amin'ny comptenareo misy avance avy eo fa omena bonus 100% sy mitariny rehetrarehetra de any indray aloha de mahoraka indray aloha zay fa na tena fiainana andavanandrotsika le vahaolana maharitra sy mahomby tsy misy afa-tsy zay ihany io rafitra fokon'olona ihany ny mainga eo fokon'olona samy fokon'olona ihany ampife zay tratra tsisy nininina azonao anaovana kolikoly am'izany satria ny fiarahamonina rehetra miara mahita anao hitanareo am'izao na le fiarahamonina aza lasa tsy samanao nininana ne eo analakely nge anao misy mangary posy fa tonga de tsisy samy teny ny olona tsisy samy manoro e satria sao de hiverenany eo
sao dia iverenana io averiko aminareo ihany le tantara hoe za zao nanatro maso nahita an'izany hoe nisy nanataka amin'ny poketra n'le ramatoa dia lasa n'le bandy le izy le nanataka aloha zany tsy hitako lasa ny bandy le zavatra le ramatoa tao anatin'le poketra fa le ramatoa nanoro no efa hitako amin'izay hoe e madama hitsy ny nanao anao teo verina le ramatoa nalay ny zavany tany amin'le bandy azo le izy dia rehefa azo moa le izy koa ny ala fa tsy nitady korotana wawawa afa-tsony fa inona ny nataon'le lehilahy ny verenany teo le ramatoa nanoro io lamma manify kely maranitra be tonga dia nitatahany vavan'le ramatoa hoe io vavy io mba akombony amin'ny sisa mba tsy hiverenana iaran'izany dia hitanareo le fiarahamonina lasa matahotra tsy samy fampitentsony dia lasa le ratsy zany ny mahazo vahana ny mpangaro paosy sy mpanendaka ne amin'izao re olona dia efa mifanisa aminisa antsika olotsotra mandeha tsy seroa zany hoe rehefa tsy misy fandraisana andraikitra feny koa ataontsika zany dia mitombo ihany izy dia manaranaka ihany izy ka reny le tamin'ny andro nandrenam-pomerina le lanina vady aman-janaka fa raha tena zany ho any ampiariny eto amin'ity fireneny ity hoe zay tratra manompoka any amin'ny mpitondra hatrany amin'ny vahoaka farany ambany zay tratra manao ny tsy mety zay tompon'andraikitra na tompon'andraikitra ambony izy na vahoaka tsotra andao vonoana dia laninatra ny vady aman-janany fily sisany olona velona eto amin'ny Madagasikara fily kanefa lalana tena mahomby zany fa isika fotsiny mbola tsy vonona iova hanana an'le fahamarinana ampandrosoana an'le firenena hanana an'le fahamarinana hoentina mampivoatra ny fiainana andavanandro hanana an'le fahamarinana ampiroboroboana an'le tontolo sy le natiora nomen'izay nahary atsika jereo tsara nge samy may zao ny endomboantsika menakavy amin'izao fotoan'izao dia hoe tsika rehetra dia entanina samy mba hamafy rano eny atokotany entanina mba hamafy rano amin'ny toerana rehetra dia rehefa avy eo iny mivadika entona dia me mavesatra ny rahona dia mirotsaka tsika zany ny anamboatra orana tsika zany no hanery an'le orana ho avy moa zany fa tsy hoe anamboatra orana tsy misy zany ny pluie artificielle fandresahako zany fa pluie provoqué no misy zany hoe hantsina le orana iraraka zay no mety izy dia io atao amintsika io hoe entanitsika menakavy samy hanipinipy rano eny dia lasa mivadika entony reny dia manavesatra an'io rahany io dia rehefa tsy zaka antsony dia miraraka orana fa izy zany le voajanahary ataon'Andriamanitra aiza le miavaka tsara hoe ty lo ataona ty fahavaratra ty fararano ty rinina hatramin'izay zany zavatra zany mety fa maninona zao zany tsy isy tsony zay le hotafady dia miantony tezitra Andriamanitra miantony ny zavatra rehetrarehetra any nisy fotoana nalefantsika teto le irany tsy miholy hoe tribonaly nanahary dia io fitsaran'Andriamanitra zao manjoantsika zao tsika tsy hoe dao ibembaka nandao zao fa zao fandraisana andraikitra amin'ny fahazana ny fomba sy ny fady zay ihany rafitra dinapokon'olona amin'ny mame an'io zay tratra ndao amboarina tsisy afa-tsy zay io tsisy afa-tsy zay io vao ny eto ankimbomerina zany fa any amin'ny faritra manodidina ambanimbany vohatra rehetrarehetra any ane misy faritra tena mijaly satria ny heverina ho mpitandro ny filaminana tandrokaro ny vozona ane mpanao hery famoretana mampijaly an'le vahoaka miraitsy kombakomba midaly sy ny mpangalatra misy an'izany ange tatitra hitantsika ao anaty Facebook eo fotsiny tsika raha hitady tantara ao mahita firy sy fijoroana vavolombelona ao fa rehefa iza ihany no miteny ao no raisina ho zava-dehibe fa rehefa iza dia hodina amin'ny tapy feno an'izany ange eto ka reny ve dia tsy mba misy andraikitra azo raisina manoloana an'izany lehibe tsy azo akinana ohatry ny amina izy natao lehibe mba akinana indray no migafy an'le vahoaka zay zany le teneniko hoe fandraisana andraikitra feno ny ombonana amintsika menakavy tsy misy tsony le orana voajanahary fa miantona tanteraka no ny lehetraketraka sotafady karakaraintsika eto amin'ity tany ity vonona ve ny mpiompiosa rehetra etsy anosy zato sy etsy abe tongolo sy ny etsy abe sarety sy ny etsy andotapenaketsy raha tena hiatra ny lalàna hoe Antananarivo fady osy hamerina amin'lohan'ny hasina ary zay zao le sora amin'izay fa zany nge tsy maintsy mbolo ho avy
mety hoe fotoana fotsiny ny andrasana ka ohatra zany le fandraisana ndraikitra takiny fa zany raha izano hiteny an'izany amin'le olona piopy an'le osy ady tsy vita fa zany tokony ho fantatry ny mpitondra sy ny tompona ndraiky mpanjakana de apetraka mihitsy hoe e alao am'izay ajaina ny fomba tany sy mifady tany fa nyteo aloha zay efa nanenenana rehetra ny zavatra tsy nety alao mihitsy asoronareo nisy zay mbola tratra ty miandry anareo ohatra zany anke foana ho azy hoana ny resaka kolikoly ary rehefa samy sarotiny sy entitra am'le andraikitra metrahana azy fa misy olona any mahatsiaro tena hoe voakitikitika ny eny ambiliany de miezaka izy miaro an'izay amin'ny lafiny rehetra ianao nge afaka mivadika hoe ho madio be eo anatrehany vahoaka rehefa hainao ny mametraka ny zavatra rehetra tokony hipetrahany ary ny vahoaka de mendrika ho madio be eo anatrehan'ny olona anankiray rehefa maika io manaraka ny toromarika rehetra zay apetraka aminy fa le andraikitra tsy raisina mihitsy no mahapotika an'le firenena le andraikitra tsy raisiny tsiraray mahapotika an'le tontolo iainana ny tontolo iainana de akoatra ny rano sy ny ala io nge mahafinaritra anareo fotsiny ange ny mahita ohatra hoe le clip teo ndonge raisika am'le hira mivanitsosy nanja teo fotsiny taoko mahafinaritra be mahita an'le ala le vorona kely mirahira mijery an'le rano mikorina sy ny tariny mahafinaritra zany fa zao ngamijanonao fahafinaretana finina ny tokony andraikitra ngeza be avy amintsika ahafahan'ireo zavatra reo voadazona ohatran'io foana mampalahelo anefa na any amin'ny parka raha ny biby mbola misy mangalatra zany hoe le toetsaina mihitsy hoan'ny potika firifiry ny mpanondrana sokatra efatratra fa maninona mbola misy samanondrana sokatra ihany satria tsy nisy lalàna entitra natao tamin'izay efa nanao an'izay de tsy matahotra ny ambiny fa tsy hamono antsika zany re hoe dalefa ihany ny mpanondrana harem-pirenena ny mpanondrana ny azo alasarobidy zay firifiry no efatratra fa mbola betsaka ny samanao satria tsy misy maninona atsika zany eo azonareo ohatra zay zany le zavatra mitranga eto de trafika anao me maheriny ambava homana po miheritra averiky tsara le teny tamin'iny hoe raha teny zany napetraka tamin'ny hazo ny hazo mora boboka raha teny napetraka tamin'ny bozaka zany ny bozaka mora mirehitra raha teny napetraka tamin'ny vato zany ny vato mora mikoro raha teny napetraka tamin'ny tany zany ny tany be tsy miteny fa teny nomeko anareo olombelona manam-panahantaniana manatsaina andalana afaka mieritreritra sy mandinika samy io hoe mba mandray ny andraikitra tandrifiny hatramin'ny kely indrindra ho hatramin'ny resaka hoe fanaripako hatramin'ny ngeza indrindra hoe ny lalàna ifehezana ny mpanao ratsy eto amin'ny firenena de voafehantsika io resaka doro-tanety io firoborobon'ny ala eto Madagasikara tsy atao vava fotsiny le hoe amerina amin'ny Madagasikara ho nosy maintso tsy atao vava fotsiny le hoe hay mampalahelo Madagasikara tamena be tangazana inona nso finona mba atao any am'le famboleka azo ny azo ny volena mba karazaka azo tena tokony ho volena zay efa ny volena mba asiana fanaraha-maso ny fanjakana ny fitondrana de tokony hanome malalaka ny fahafahana mamboly eny amin'ny tany mpanjakana tapy tanety be manerina Madagasikara ty ranga aizany de tsy ho voavoly azo ty rehefa tena hanao fa tsy hanao nga hoe tsy tokony ho asarotina zany reny resaka famboleka azo reny hoe mandeha makatsy ny taratasy de makato am'ty de makato am'ty de makato am'ty ny zanakazo ny mpamokatra ny zanakazo rehetra tokony ho tohanana sy ho ampiana foana mba hahafahantra reo mamokatra ny mpanao ny resaka inony zany resaka zanakazo zanakazo sy ny masomboly rehetra tokony ho ampiana sy tohanana reny olo reny raha misy zany tena ampiana de reny olo reny ndray mba hifantana ny tena zanakazo tena tokony ho famboly sy ho atao betsaka fa ho volena mba tsy ny kininina sy ny kesika sy ny ino ty anankiray zava-doza be ohatran'io manodidina amin'ny mamasiny io filao ny ataon'ny olona mameno an'le toerana de hitanareo zareo zao iny akadom-bahoaka sy ny tariny feno filao laomonina ho azy tsika manjaka am'izay ny lava orona sy ny borosatroka satria le roa no mampamboly an'ireny eny ohatra zany ange le zavatra mila dinihany karaha samy voninandro ray an'le andraikitra tsy vitan'ny andraso lava ny manarina trano efa rava sika raha maramientana de maivana ho azy le entana inoko fa tsy mbola tarany ampitson'ity gasikara saingy zany tsy vitako rery tsy mora no midadany very fa miankina aminao miankina amintsika menakavy ihany no afahantsika manao tahaka ny zavozavo sy heriketo soa miaramandana ratsy miaravasoka
zay indray no entiko mamarana ny fandarana ho an'ny an'io dia atao ny soavatsara ten'andriamanitra amintsika menakavy any anivon'ny tokantrano a dia mirariny soa mirariny tsara mankasitraka ny tolotra sy erika teo amin'ny lafin'ny sary sy ny feo dia raha tahinika salama somatsara kosa amin'ny herinana io dia tafaverina eto amin'ity toeran'ity indray a fampitafa amintsika menakavy mandray loha hevitra vaovao indray fampidindinika manaraka eo ihany a anteriko izay fampianarana ho an'ny vondrana famato izay isaky ny alady maraina amin'ny sivy etsy amin'ny KM Matsahavola eo ambonin'le kokopy eo tokoa dia mora tazana kely le toerana eo amin'ny Toro Sahavola dia ao ny KM ivitoeran'ny kolotsaina malagasy a ao sika rehetrarehetra zany hoe amin'ny herinana io zany a dia efa misy fampianarana somatsara eo amin'ny KM eo a ao indray sika mifampitafa sy mifampidinika ankoatra ny fandarana rehefa eto isaky ny alady hariva velomaina samity an'andriamanitra sika menakavy rary soa ary tompo Isatovo palimbiny anarandray ianareo zao no andiraty sary Itsangana fazana kigasikary Isatovo palimbiny anarandray ianareo zao no andiraty sary Itsangana fazana